Tsara ny mampafantatra antsika mpanaraka amin'ny fahitalavitra ma TV fa vahiny fandarana resabe ho amin'ny Rampitso Zoma ny filohan'ny FFKM pasteur Lala Rasendrasana iresadresaka ny manodidina izay indrindra ny filohan'ny FFKM ao anatin'izany fandarana izany izay ny makasika an'iny fa namoaka fanambarana ny solombavambahoaka maromaro makasika ny fisina ministra iray manery ny famoaham-bola eo anivon'ny tahirim-bola mpanjakana tsy azo ekena ho ireto solombavambahoaka ireto ny fanatanterahana sy ny tsindry tahaka izany. Manohitra ny teritery sy ny tsy fanarahan-dalàna atao minisitra amin'ny famoaham-bola eo anivon'ny tahirim-bola mpanjakana ireto solombavambahoaka avy amin'ny vondrona parlementaire samihafa ireto. Nampatsiahy izy ireo fa efa misy ny lalàna napetraka momba ny fitantanana ny orinasa mpanjakana ary anaraka ny lalàna misy ny fakana sy fametrahana vola eo anivon'ny tahirim-bola mpanjakana. Nisy lalàna zany lanina tato Tsimbazaza. Io lalàna io dia nentin'ny ministeran'ny finansa tato ka rehefa nydinia ny antenimieram-pirenena sy ny volavolaina tao amin'ny komision dia naresy lahatra ka rehefa nampidirina tao amin'ny séance plénière io lalàna io dia lany somatsara. Lay votoatin'ilay lalàna dia manambara hoe tokony aleo tena ao amin'ny fitantanana ny orinasa rehetra zay ny fandray tamin'ny fanjakana teo aloha na reo latsona hoe société commerciale la participation publique satria nahatsapa zany ny avy eo amin'ny ministéran'ny finansa indrindrindrindra zareo avy eo amin'ny direction générale ny trésor fa nisy fanararota-panjakana ihany na fanararota-pahefana natao ny fitondrana mpanatanteraka na fahefana mpanatanteraka maka vola amin'ireo orinasa mpanjakana na reo orinasa zay ny fampiombonantoka tamin'ny fanjakana reo tao anatin'ny vanim-potoana lava ka mba hanatsarana zay fitantanana zay ary mba hazaolo ilay orinasa indrindrindrindra tombony amin'ny fandraharana zay ataony dia nanao an'ity lalàna ty zany ny avy eo ministère finansa sy ny direction générale ny trésor ka rehefa tonga tato dia lany somatsara. Tsy nivelatra ny asa eo anivon'ny orinasa mpanjakana ary natao fakambolatra any izy ireny hoy ireto solombavambahoaka ireto. Nitaka ny fanajana ny lalàna momba ny famoaham-bola sy ny famindrana bola mpanjakana ireto solombavambahoaka ireto.